Fanomezana mahafinaritra. Nisy jiosy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao tonga tany Jerosalema mba hankalaza ny Pentekosta. Ary teo koa mpianatra Jesosy. Niandry ny fanomezana nampanantenain'i Jesosy izy ireo. Andro vitsivitsy taty aoriana nandritra ny fety dia nirahan'Andriamanitra ny fanahy masina. Nanomboka tamin'ny feo izany ary toy ny rivotra mahery ny fofofofo nameno ny trano niangonan'ny mpianatra. Dia nisy lehilahy finidina teo amin'ny tsirairay ary nameno azy rehetra ny fanahy masina. Nanjary ny teny tamin'ny fiteny samihafa izy ireo. Gaga ny jiosy avy tany amin'ny firenena hafa raha nandre izany. Tenin'ny fitenitsika ireo olona ireo hoy ireo jiosy. Mitantara ny zava-mahagaga nataon'Andriamanitra izy ireo. Fanomezana avy amin'Andriamanitra izany hoy ny fanazavan'i Petera. Efa nampanantenainy isika taloha. Jesosy no mandefa izany ho antsika. Eny, iny Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny. Andriamanitra nanangana azy tamin'ny maty. Inona ny tokony ataonay? Hoy ny fanontanian'ny olona. Ialao ny ratsy, minoan'i Jesosy io Petera. Izy hamela ny heloka rehetra ary hanome anareo ny fanahy masina. Tamin'io andro io dia olona 3,000 no natao batisa. Vao fiandohana ihany anefa izany. Avy eo olona maro hafa no manaiky an'i Jesosy mpamonjy azy manokana.